Miaravatsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandaharana cœur létif by Raiky Sivy. Mety ho gaga ngamba anareo mahita an'ireto zavatra eto anoloanay ireto fa hiresadresaka mahakasika ny crochet isika dia mpanao an'izay asa tanana mahakasika ny crochet izay mihitsy no vahintsika androany i Madame Tsikiniavo izay efa hitanareo io moa izy dia miarabanao tonga soa ihany koa eto amin'ny fandaharana. Miarahaba anao ihany koa, miarahaba ny rehetra manaraka anay any an-tokantrano. Araka ny efa noteneniko anareo teo dia hoe andao hiresadresaka kely tsika mahakasika an'ity asa tanana ity izay ataoko hoe mbola tsy dia mihemahazo vahana izy eto Madagasikara kanefa afaka atao tsara mihitsy afaka hitadiavam-bola ihany koa dia izay ihany koa tena antony niantsonay any Madame Tsikiniavo moa zany izay nanao an'ity asa tanana ity. Aloha rehefa avy eo asehonay anareo reto efa zava-bitany reto fa firy taona teo eo no nanaovana an'izay crochet zay? Nanomboka 2019 teo angambany nanomboka nanokatra an'le page aloha izay tsindriko voalohany aloha zany ao amin'ny asa tanako by Tsikiniavo ny page misy an'le crochet dia nanomboka 2019 teo zay no nanokatra an'le page fa tamin'ny voalohany mbola tsy tena hoe be da be ny olona nanjifa dia mbola nangingina kely teny ihany fa nanomboka 2022 2021 teo no tena hoe betsaka ny nahafantatra an'le izy dia zany hoe raha 2019 19 20 21 22 23 24 25 zany hoe fito taona enina taona teo eo zany nanaovana crochet zay. Zany hoe tena asanao mihitsy zany le fanaovana crochet sa karazana vadin'asa? Vao herintaona monja izy izay nanomboka tena hoe asako fa talohan'izay izy vadin'asako satria nanana asa manokana foana talohan'izay fa herintaona teo izy izay nanomboka tena hoe tsy nisy natao zany ankoatran'ny hoe io crochet io dia io no lasa hoe asa. Zaho manokana rehefa mijery an'le vidéo amin'ny TikTok sy Facebook ireny fanaovana crochet ireny dia tena mijery fa hoy zaho hoe ahoana ary nahaizanareo zany fa tena tsy azoko tsara mihitsy fomba fanaovana izy. Nianatra ve nianarana manokana sa hoe passion? Nianatra belle-mère-ako moa zany tena hoe nampianatra an'le izy nampianatra ana base izy dia avy teo za misy zavatra tiako réalisena ohatra dia mijery tuto amin'ny YouTube dia manomboka eo ianao manomboka mampiana-tena fa le base aloha nampianarin'ny belle-mère-ako fa tsy hoe nandeha nanao formation tany an-kafa na ohatr'izany dia rehefa ela izy dia nivadika passion avy eo dia iny no nivadika asa. Aleo asehoko anareo amin'izay reto dia na aloha zaho tena tiako voaloha teo dia ino to dia nataoko teo ambony teo karazana ohatrany akanjo daholo ve no ataon'ny Tsikiniavo sa hoe raha ohatra hoe misy modèle tian'ny olona ho atao dia manao ihany koa? Ie, sur commande foana aloha zany ny article amidinay dia efa nanao zay akanjo zany hoe robe, short, ensemble, pantalon, pantalon mbola tsy nisy dia efa nanao koa zay ankoatran'ny akanjo sac, efa nanao koa zay resaka cache-nez ho an-dehilahy moa zany satria misy foana hoe tsisy manao an-dehilahy efa nanao cache-nez zay bonnet dia tamin'ireny confinement ireny koa zay efa nanao cache-bouche dia efa nanao bandana, bandeau, bracelet ohatrohatr'izay ihany koa zay. Raha ohatra hoe ity izao dia eo amin'ny adiny firy eo izao no anaovana ity sa hoe firy andro sa hoe firy tsy haiko? Arakaraka an'ilay fotoana misy izy vitako ohatrany hoe 2h30 tsy aketsika zany hoe eo foana zany dia manao an'izy 2h30 fa misy ohatra hoe manao kely 30 minutes dia misy zavatra atao hafa indray dia apetraka indray iny dia misy ilay izy tsy vitanao mihitsy raha tsy hoe 3 jours 2 jours arakaraka an'ilay fotoana zany. Misy anarana iantsona azy manokana ve itony zavatra ohatra hoe raha ity makarakara ity izao dia inona no antsoina azy, raha ity dia inona no antsoina azy sa hoe tsisy anarany? Ie, misy anarany les points, misy hybride sy ny sisa dia misy karazana point ohatrany hoe point ananas ohatr'izay dia misy fleur à cœur dia ity zao somary sous forme-na fleur izy fa ny amboniny point na soutien sous forme na soutien.
Ge, reto moa zany misy karazany be de be zareo. Alô ty jupe ty ndray miseho. De le olona ve zany rehefa ohatra hoe mikomandy ohatra hoe ty jupe ty zao ohatra de mirefy mihitsy izy makany amin'ny ohatran'le mpanjaitra reny agny. Hatreto aloha tsy mbola nisy hoe nakany amina mivantana fa amin'ny ankapobeny zany miteny izy hoe taille S, M, L satria le somary elastisa de somary standard ihany koa fa somary maka précision ana taille ihany tena anjareo hoe mba afaka mahazo tour de taille, tour de fesse, ny longueur ana jupe sy ny sisa ve de zareo ihany no mandrefy any tena anjareo any an-trano de alefa par SMS. Ie. Tena tsara be. Ary izy raha mafy be sady ohatran'ny hoe tsy atahorana hiva rehefa tena mijery le izy. Misy mantsy le sasany reny voan'ny varendry mandeha de miva fa raha za manokana tsy hoe manao publicité akory fa raha za manokana mijery an'le izy rehefa tsy ampahitanana ohatran'izao de tena tsy atahorana hiva kosa aloha e. Manao indray ny côté réalisation misy manampy ve sa hoe tena enao rery mihitsy ny aloha hatreto? Hatreto aloha ny ankamaroany za rery foana no manao an'le izy fa misy fotoana rehefa période ana vacances de somary tiarako le izy de mila vonjika-kely amin'ny zandrinay ohatran'ny hoe mba ataovy aky tadiny ty na mba miteny à belle-mère akao hoe afaka amboarimboariny indray ve ty anankiray ty fa tsy vitako sy ohatr'izany de zareo no manampy anahy zareo foana moa zany manampy anahy fa ny ankamaroan'ny crochet de za foana no manao an'le izy. Ie, iza no ataoko hoe iza no crochet anisany tena zay hoe réalisation efa vitanao tena anisany nankafizinao ataoko hoe coup de cœur zany fa zay no mahalaza azy hatramin'izay fito taona izy teo? Fito. Miovaova foana coup de cœur fa nisy anankiray zay blanc zay le izy nataoko zany le izy hoe anaovako amin'ny anniversaire-ko anahy mihitsy de tsy nentiko le izy fa any an-trano fa alefako sary eo ihany de hitanareo de zay angamba no tena hoe coup de cœur fa ankoatran'izay miovaova foana coup de cœur ohatriny hoe misy mandefa zao hoe tiky mba amboary de manao le izy tsara be tiky be ty de anamboatra ohatry ty ho anazy fa tsy mahavita akory satria misy foana ny mitontona de tsy vitanao le izy fa coup de cœur zay robe blanc zay. Raha ohatra hoe mianatra ianao fa mampianatra crochet raha ohatra hoe misy olona te hianatra sy ny ohatran'izay? Tsy mbola mampianatra mbola matahotra zany hoe tsy haiko mampita an'le izy fa misy ny efa manontany amiko hoe ahoana aky nanamboarandry an'ity de miteny an'zareo hoe tato ny tuto narahako de mandefa lien amin'zareo zao hoe ty tato amin'ny YouTube aty ity arahana raha efa mahay base ianao fa le mbola mampianatra an'le base aloha mbola tsy nisy an'izay zany hoe za nampianatra mbola tsy mampianatra hatreto fa mbola ao. De raha mianatra zao de raha ohatra hoe za zany ohatra hianatra sarotra ve le izy tanora sa hoe tsy zavatra mora zany? Arakaraka an'le olona misy ny olona hoe havanana amina asa tanana de misy zao izy hoe havanana amina zavatra hafa de arakaraka an'iny fandraisan'olona anazy hoe sarotra na mora. Za manokana zao tamy voalohany tsy tena nanano sarotra be ana le izy fa manaraka mirealiser an'le article no somary sarotra fa raha hoe miainga amin'ny base de tsy tena sarotra aloha manao an'le base. Ie, ahoana indray ny ataoko hoe fandrindrana eo amin'izay resaka asa fanaovana crochet sy eo amin'ny hoe vie de maman zay satria raha tsy diso ihany koa efa maman i tsiky niavo. Ie. Somary sarotra aloha zany satria ianao zany manenjika an'le commande de tsy le zaza mitomany rehefa hitany ianao hoe variana be ao zany mifantoka be ao amin'le izy de somary tsikary le izy tsy de miraharaha anazy
de eo izy manomboka mila vanina de miraikidraikitra aminao izy de misy de le antenako andry teo hoe misy fotoana manao kely aloha ianao de atsanina le izy de mandray kely anazy de misy le izy zavatra tokony ho vita 3 heures na ohatr'izany de lasa vita 2 jours toute la journée no iny foana ny ataonao io ohatr'izay. Efa nisy ndray hoe retour avy amina mpanjifa hoe tsy afapo sy ny ohatran'izay sa hatreto aloha mbola afapo daholo ny mpanjifa. Zareo aloha tsy niteny zareo fa misy tsy onona le izy de izay moa zany manao service après-vente foana de alainay le izy de angezanay na ohatry ny angeza loatra de alaina le izy de anaterena na hoe fohy loatra de analavana na lava loatra de anavoizana fa tsy mbola nisy aloha hatreto hoe entana miverina satria tsy nety taminazy. Rehefa eo mantsitsika somary hianatra kely hoe ohatry ahoana le manao crochet tsy hoe hianatra be fa ohatra hoe te hianatra nareo de tady any amin'ny tuto mihitsy fa eto juste hoe ampiseho anareo fotsiny ohatry ny ahoana izy rehefa manao an'izay crochet zay rehefa kelikely eo fa ny antaniko aloha zao raha aminao manokana hatrizay ataoko hoe herintaona teo izy ianao no nanomboka lasa raikitra izy azo lasaina hoe mampidi-bola ve ny resaka crochet satria mety misy ihany koa mety te hanao ataoko hoe fitadiavam-bola mahakasika an'izay crochet izay de ataoko hoe mifampitohy amin'izay ihany hoe manao resaka collaboration koa ve ianao sy ny ohatran'izay ohatra hoe mpanao revendeur sy ny ohatran'izay. Amiko aloha le izy araka ny tenako teo hoe nanomboka tao aorianan'ny zalasa mamoa zany de nijanona tamin'ny asako taloha de lasa io no nataoko asa satria io no tao an-trano de rehefa ny masoako tao le izy de lasa nampidi-bola de amin'ny resaka hoe collaboration indray misy ny manontany hoe mba hanao revendeur de oui mandefy zay prix de gros ho an'izay maka plus de 5 pièces zany de mame prix de gros zay de afaka mivarotra ny ankavitsy. Eny ary fa araka ny teneniko anareo teo de hoe somary ho aseho atsika eto miaraka aminazy za koa raha mba body hianatranatra kely manao crochet eto fa mialoha zay aloha de asehoko anareo ihany reto efa noetinety reto ty zao inona zao ty ohatrany ty anaovako ty zao iny fa couleur jaune fotsiny ty zany ohatran'izao ty midy ato de ty midy ato zao de nareo ihany koa afaka mikomandy zay modèle tianareo hoe ho réalisena de manarak'izay ty jupe oui jupe zao iny ty zao jupe somary grande taille ty somary grande taille ty eny ary de andaotsika hianatra hanao an'le izy am'izay miaraka amintsika ny avo ho ampianarina eto le anareo ihany koa sady amin'izay mialoha an'izay aloha inona le anarany reto reny aloha zany no crochet aminy de rehefa hanao crochet de mila pelote reto pelote de misy karazany le pelote fa ty aloha zany ampiasaitsika androany fanaovana misy koa mantsy le izy hoe fanaovana bas pull sac sy ohatr'izany fa ty ao anaty fanaovana de misy anankiray zay ihany koa fanaovana akanjo sy ny sisa zany de reto indray izy arakaraka le maille arakaraka le pelote ampiasaina angamba tsy hoe maille zany arakaraka le pelote ampiasaina ty zao somary manifinify de ty deux ity ny ampiasaitsika ty deux ty de misy ambony 2 misy 2 et demi de misy 3 4 5 6 arakaraka ohatr'izay de ty manifinify ty ny ampiasaina ataotsika de ity 2 ity samy jaune kely dawarady miaraka mianatritsika azileza nareo tsy nanao atory ary zay nenako manomboka anazy aloha basiny zany satria ataontsika zay mora indrindra aloha ataontsika de manao saucisse fanaovana anazy maka manao ohatr'izay tsy haiko ny anaran'izay zay le problème le mbola tsy ampianarako satria sao de iteniteny foana ny ampampianaran'ny olona any nefa tsika koa le izy maka ohatr'izao zany aloha tsika
loisitsika dia miainga ohatr'izao no fitazona anazy ho anahy manokana zany dia ohatr'izao ny fitazonako an'ilay crochet sy pelote miaraka dia maka zany miakatra manao saosisy maka baziny 1 2 3 maka anazy ity zao le izy iny farany dia miditra ohatr'izay dia misintona miditra ohatr'izay dia misintona avy any anatiny iny miditra maka iny dia miditra ohatr'izao dia ohatr'izay mandrapahazotsika lavalava zay tiantsika raha ohatra zao hoe anao akanjo ohatr'izao dia manao saosisy lava be mitaritarika any jusqu'à azahoanao an'ilay taille tour de taille anao ty zany le hoe zany ambany tsovitet fa ny fomba fanaovana lesy fa matoriny tsikiny avy amintsika dia andriasao so drengaio ny fitazomana azy ohatran'le natoroko teo so raisiny zany ty ohatr'izao raisina vato ty raisina zao raisina no vao anatiny zao dia ty manotra zao dia ty no mitazona azy dia makindria atsofoka dia ampidirina ao anatiny dia misintona enjatona tsara dia amin'izay moramora zao ohatrany hoe enjatony ndraiky tsara Just go on a picture of it. Oj, zabawy parki. Tanandry zany mijanona eto foana ty ohatrany ataondry mafimafy mitazona azy eto dia ty enjatindry aty lavidavitra aty dia makindry dia misintona ohatr'izao amin'izay izy tsy voararora ohatr'izao non ty tanandry ty eto voilà dia misintondry tsy mety misintona zao jere tsara fa mahay ai i mes réalisateur anay ato reto niditra le izy fa tanako tena vola fotsa be tena fotsa marina be sabe sady misotro kafe dia mangofotra dia eo tanandry tsy maintsy mahay voketo efa na dia mba ty fotsiny aranaiko tremanitra tena sarotra reto sarotra tsy teny kosa aloha hoe mora fa tena sarotra le miakrochet anazy hiditra ao anatiny no sarotra fa ny anao zao ty tana gorge ty foja be dia tsy haiko hoe zay hoe mahatonga be izy zay efa mahay ka aloha vita lavalava kely zay vao faranatsika fa navita lavalava kosa efa mba navita dia ampianariko indray ohatrany hoe raha hiditra ohatra hoe tonga hatreo zao ndry zany tonga lavalava andry dia miakatra indry 1 2 dia mihodina dia maka ohatr'izao dia manatsofoka dia misintona dia 1 2 maty areny tena mbola piranao le tena mbola piry ty ohatrany hoe raisindry zao ty aiza moa izy to aiza aloha sao dia fotsitra indray nefa vita ohatrany hoe raisindry zany zao ty aloha ataontsika lavalava kely rehefa mandeha ho azy dia raisindry ohatra zao 1 2 dia mandeha indry dia eto dia 1 2 dia eto raisindry dia ety any dia nazahoandry hoe tsy miborabora be zany izy ny tanandry
atao mifanitsy eo am'le anapidirana an'le point foana igny ohatriny aty zao de sitomindreo ohatr' zao igny a de mampiditra aby ndray de maka de ohatriny igny zao le de indreo foana tandeha am'zay le tsy korakora raha zao aloha ny masoko ok fantanako am'izay zao fa sasina rano kely miaingatsika zao a de ny tanandria eto am'le tasaro eto am'le partie an'le anatsifohana an'le izy foana eto zany de ty eto tandritsy zany eto ye de makindry maka non tsy izy maka de igny a maketo non maka alondry maka de tazomy de atsofoka eto atsofoka eo eto eo de sitomindry iny sitomindry ohatra zao miditra zao de sitominy Alla verka. Pardon. Maka. De aptirina avy ambany tany de sitomindry ty maka tokondry verina maka indray zany zao de ampidirindry ohatriny sitiny iny zao de iny de miditra ato indray de maka ihany de ampidirina ato raha zao aloha na masoko tena mandeha be mihitsy ry a fa eo amin'ny fanaovana amin'izay raha zao aloha averiko indray maka de moa tsy ampidirina de ampidirina any ambany kato de averina makaiza moa makaty zao de tsy mety alaina izy zao de makaiza de alaindry sitomindry am'le ato hitanao hoe sans proof tsy izy tsy mahay fa za kosa tsy mahay mampianatra mihitsy raha aloha fa tena sarotra le izy tena sarotra tsy tena kosa aloha hoe mora fa tena sarotra le izy fa mila mijery tuto angambany mila mijery tuto aloha ny de alohan'ny anarana de am'izay mba efa vokivoky amin'ny maso fa ty amin'ny tanana sisany tena ilaina be koa ny zavatra tsapako te ilaina be le fomba fahaizana fampiasana le tanana tena mikompte be mihitsiny tena mikompte sarotra le izy sarotra efa navita ny telo zany zay fa mba nahan'le base aloha zany izy de rehefa mianatra manaraka izy de mianatra manao lavalava foana rehefa manomboka iny de miasa satra indray manao an'le vilany ohatra zao de mavita kandiano farany averiko ihany ohatra ny telo nataonay teo ty zany izy rehefa vita ty moa de firy nanaovana teo teo sa firy eo amin'ny 3 heures 2h30 eo arakaraka an'le fotoana zao sange seho kely anareo ohatra n'izao de ty maka ty tsy haiko azo anareo an-tsaina ve le izy ohatra zao ianary fa de makasitraka ny tsikiniavo ataoko hoe nanome an'izay base ataoko hoe base mbola tsy tena base ary ngamba ndreny fa ataoko hoe zavatra tsy maintsy hay fotsiny rehefa manao an'ilay crochet de ataoko hoe fantaniana farany angambany hoe aiza no ahitana antony aiza no mety fividianana antony tsy mety ahitana anazy be dia be no misy mivarotra am'izao milaza fotsiny hoe Etidor angamba fantatry ny olona rehetra ele mivarotra kojakojana amin'ireny de Somako ihany koa manana fivarotana toko zareo fa matière hafa ny zareo fa pelote ihany eny mpivarotra pelote aloha zany sombitsombindreo fa eny akaikikaiky ny Etidor eny mihitsy eny Beorifique ihany koa misy mivarotra an'ireny betsaka zany presque ahitanao an'ireny daholo rehefa mpivarobarotra le hoe lamba ambodiny sotro koa misy ohatra zao
Enare, izay koa ny ataoko hoe mamarina ny fandaharantsika. Mety gaga nareo hoe ino reto zavatra ataorinako reto fa izay avy eto amin'ny Rex TV manolotra anareo ny reto mpiara-miasantsika vaovao be ireto Feli, izay no anaran'ireto produit ireto misy karazany be dia be mamelay anao tsy kiniavo somary iresadresaka kely mahakasika an'ireto produit ny Feli ireto gel douche izy ireto gel douche ihany aloha hatreto no vokarinjareo avy amin'ny Feli dia misy karazany maro izy reto gel douche hydratant, doux et apaisant. Tia mety ho karazan-koditra rehetra dia tia ihany koa gel douche chill et relaxant à base-na menthe ity araka io hitanareo io ity tsy mety ho an'ny hoditra malefaka satria arak'izay teneko izay hoe misy menthe ao anatiny dia mety hahatonga an'ilay mifakofaka sy ny ohatran'izay dia tsy mety ho an'ny hoditra somary malefaka ity fa ireto anankiroa ireto dia mety ho an'izay hoditra karazan-koditra rehetrarehetra moa zany dia afaka manjifa ianareo amin'ny pejy Feli izay no anaran'ilay pejy ohatr'izao fanotrana anazy Feli dia afaka manjifa ianareo manontany izay rehetra tianareo ho fantatra manomboka eto moa zany dia somary ho hitakitanareo eto amin'ny pejy avokoa izay mahakasika an'ireto mpiara-miasantsika vaovao ireto. Dia manararoatra ihany koa eto miteny hoe misy ny JVE izay arahana amin'izareo ireo fa maritra kely fotsiny nareo fa eo am-panomanana izay JVE izay dia raha ohatra ny pejy faharoa no ahitanareo ny vaovao rehetra mahakasika ny mpiara-miasantsika Feli sy mahakasika an'izay JVE izay. Dia izay mamarina ny fandaharantsika ao amin'ny androany manaraka indray mitondra zava-baovao be mino fa nahafinaritra anareo ny vahentsika Tsikiniavo niaraka nampafantatra ny izany crochet izany dia mialohan'ny tena maranantsika ny fandaharana ina ny hafatra teninao farany omenao ny mpijery indrindra ihany koa ny mpanaraka ny pejinao. Ie. Averiko ihany ao amin'ny asa tanako be Tsikiniavo no ahitana anay pejy Facebook, Instagram dia TikTok. Dia ny article anay aloha hatreto sur commande avokoa izany hoe tsy mbola manana disponible de suite izahay fa raha misy modèle tianareo na ao amin'ny mur anay na modèle hitanareo any amina réseau hafa dia afaka alefanareo message anay dia ataonay azadino manaraka amin'ny pejy dia tohany foana ihany koa ny asa tanantsika be da be ny karazana asa tanana fa crochet aloha izany no ataoko dia zay ary dia mankasitraka be dia be anao ihany koa ndraiky ny vahita eto amin'ny fandaharana dia zay ka maniafatra hoe tohany foana ny vita malagasy fa raha tsika raha vetsy ny fanohana dia ahoana moa tsika mandroso fa tsy foafoana ny vita malagasy dia izay no mamarana ny fandaharantsika androany dia mametraka ny veloma aminareo rehetrarehetra dia mankasitraka anareo nanaraka ny orona tsara hatramin'ny farany manaraka indray ny fotoanantsika dia veloma dia mirary soa.